fa ono aly ty ary to tsy tao amin'ilay mipetrahany taloha tsony ty misy andreniny lahy. Tsy mipetraka ntsony izy fa efa mifindra ka taizany nody maly. Misy namako nge mipetraka aty dia tany aloha nody. Zanakao naly saingy ninikona fiaina taminy ao an-trano izay. Renjanako anie James e. Ka na renjanaka ndry koa ary aloha iny a. Tokony mba tsapandry koa zavatra ny anako fa tsy tena ohatr' izany re. Mafy nge ny anako tany. Gadagada amin'tsisy dikany fotsiny a. Tany domondoza amin'ny fiainan'ny naly amin'izao tsika amin'ny teny izao. Raha ohatra hoe tena zanaka raha tsara izy. Fa ahoana? Tetavin-drabaina atao sorona. dia reo vina izany tsika lodinany ary atao zay farany zaingana indrindra amin'ny fotoana mampalalaka ny lahy. Tratra olon'ilay James efa ao polisy ao. Zany ve? Ie. Ary aleo ary za to dia hoany. Allo hiaraka tsika raha zany. Zao ary aleo aloha za monjy an'ilay fotoanako amin'olona dia efa mpiantsika dia vesika mihaonany any. Allo koa karakara zavatra kely Ina rehefa avy eo. Meti na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa Efa vonina be a. Ie. Enao mihitsy isany andrasako. Ahoana ke? Mahafinaritra mihitsy mahita ny endrika mba faly ohatran'izao ry volana. Ahoana mihitsy moa zany tsy ho faly. Ananao fafako amin'izay nge za zao e sady mba miaraka amin'ny olo tiako. Eny sady efa tratra koa nge ny olon-dratsy e. Mino fa milamina daholo amin'izay ny fiainan'ny olona rehetra manomboko izao. Za mihitsy. tsara resaka mpifankaty a. Ay ve naly e. Ahoana mihitsy naly? Sambasamby raha mba nahita amin'ny volana miramira nendrika tahaka izao ko jery So dia ataony naly fa olona sampona ary ihany tsy hay ho miramira. aiza kosa Nareo koa mampimeka. Mbola alahelo anahy ianao rehefa tsy mahita anahy intsony. mitray fa ngakosa nareo roa kely dia tsy akaty intsony kosa e. Hita hoako. Mbola makaty izay ka na dia hoe sakafo fotsiny arany moa. Zay nge hoay e. Fa zao ry volana tiany karamanao a zay tsy azonao tany amin'ny raha tsara zakatramo izay ataoko hoe tsy ampy iny a fa ataoko kosa angamba hoe feno kosa e. Naoka tsy afaka mandraniny a zara mbola nanandra tsara zakapetabeko. Aza manao an'io volana iza moa tsy nafantatra fa be dia be ny zavatra tsy rary nataony na tsara zakataponao teto e. Raha izy ty fa vokatra ny foko Satra betsaka re. Dia
hotahin'Andriamanitra ny enaly a dia ho ambinina amin'izay rehetrarehetra tao dia indre tsara Nga zaho maditraka eny tsy manina zany tsisy fisaorana fa mirary soa anareo roa kely ihany koa dia tafita soa amin'izay rehetra tao dia ho tanteraka daholo anie fikasanareo rehetrarehetra misaotra betsaka Rinalya dia raha misy zavatra mety ilanilanay na ohatran'izany dia afaka mifampiantso antsika vonina ny fanampy amin'izay afaka hifanampiana eo foana izay tsy maninona zany efa maika koa ty volana ty zany a tsy manina re omena lalanareo zany ok are soavadia moa zany sa ahoana fomba fiteny mandra-piana eny are tena kivy azy fanta tsy mety mihitsy le olona fa efa mba laza fialan'zareo any ve aloha lay izy tsy efa inona ny teneniko tany izy mihitsy tsy mety zandry ary mitezerany avy teo dia inona foana zany nataontsika amin'izany aza mora kivy loha fitsarana koa nge mbola tsy fantatra zay valiny Chance tsany tonga ihany ianao angalana voakan'le madame mialohan'ny amaliko ny fanontaniana le sary marija dia tena mifona le izy fona amin'lahy be da be loatra ny zavatra nataoko tamin'lahy tsy nety nanara loatra ny fahatsorany lahy loatra dia sady nanara loatra ny anabaviny lahy koa dia no fitiavan-tenako dia izy mibabikitro zao tsangana le tsangana Chance Sange tsy mitana lahelo amin'ilay tsy haiko tsanta tsanta tsy mitana lahelo aminao Chance sady za koa niaro anao foana ianao raha teo raha injanako tsy manana lahelo aminao aho sotraika mba misy fangatahako farany ary raha ohatra mety amindray hoe ahoana raha ohatra ty indray dia malaiko vady indray Chance manaika raha ohatra manaiky koa ny anadahandry aminah lesy tsy zavatra mahasambatra anahy koatra ny fahasambarana anabaviko zany tandre fotsiny lahy mampijaly anazy a zay ihany a aza matahotra litsy lahy valy a efa demo sa olom-baovao be zao dia tonga vasoa zany ny andro malazako sao dia ny zazakely indray ny lasa aloha fa mahakasika an'izay misy koa ny aloha tena mila mandeha kely ako fa andeha ho aiza indray fa ahoana ty tena mila makany ivelany be dia be ny zavatra tsy fantatrareo a tao anatin'izay fotoana tsy niona antsika izay tsy zanakiraha tsara zaka tamin'ny fotoana saika aminony anahy saika ataony sorona ako takalon'ireo arenan'ireo teo no nahafantarana azy zany maninona hoe ty zany hafa mihitsy ny raiko dia iza any izy a ranga tsotra be manana maha izy azy eny vaovao tsara ihany zany dia izay mihitsy ilay olana kely tsy salama izy marary fo
dia mila tsaboana ny ivelany fa raha ohatra hoe taraikiraiky kely dia mety faratra amin'ny famoizana ny ainy mihitsy. Andry kakoko dia ahoana zanako James? Dia mila makany dia manome voa anankiray anazy, izay ny hamonjena ny ainy. Dia hodidiana koa zany ianao? Tsy maintsy. Dia raha sanatria izany ka aza matahotra indry e. Alamio fotsiny ny saina, tsy maintsy ho verina aty aho makandry. Iny ary izay zany. Fandao aloha any an-trano. Za lesy tena mbola misy fotoana ho vonjeko kely koa anie. Andao rangaha za mpe tsara ho zena kely. Dia koa le akangady dia aveo manaraka. Aleo fa arrosé antsika mihitsy ity ny arrosary. Le tanàna lesy valy a. Izy ny olona mitady anao 10 minitra ny afaka iresahanareo. Petra. Ka manao ahoana hono fiainanao ato ringara tsara zaka? Sa mampatsiarotsiaro ireo ratsy rehetra natao? Ialahy koa zany tena atao patrika izao a. Ka na izaho aloha na tsy zahay, nga afaka hanao nininina tsony. Sa mieritreritra anao iny? Vitan'lahy kely zany rehefa tafavoaka ato ako. Na izy tiako any ambanin'ny tany ala ty tsy maintsy matoko elahy. Mba moramora ty vavy, moramora ty vavy. Sao iampy io ndray ty sasika higadra mandra-pahafaty. Lasa la mandehany e. Mila mahita an'lahy akory ako. Fa nga heverinao fa fanananao izy tika ataonao am'izay tianao anaovana azy ny ato e. Lefaso ny taim-bavany la. Zakan'la valiny zao. Misy fetra ny fanjakazakana ary ngara tsara zaka. Zao ny vokatry ny famonon'olona sy ny fametsifetsena olona. Zakao ny vokany. Lasa la. Lasa ty oa. Ako tsy hijanony eto e. Na ny fofonata azo efa tsy laitra iainana. Omeko ny maherezy anao ry ngara tsara zako. Maherezy. Vela zany tena mafy be a. Avoa eto ary a. Dia ho fantatra la tsara hoe izako. Avoa e. Fantatra reo mianakavy tsara amin'izay hoe ahoana zany onja mahery zany. Onja tsy azo sangina. Onja mahery oa. Tapitra ny 10 minitra anareo. Betay mavaka be ianao.
Tady asa any aloha. Endraso vetivety eo aloha. Evelona fa tany Amboasary nga izy tiako mora ahitana asa. Hiasa tany? Zay misiko. Andry mahita ho anahy. Be fanontaniana fotsiny izany nareo. Sady asa tany izany tsy vita lasony izany. Fa maninona? Marijana ety e? Ie, dia raha marita dia maninona? Olona efa zatra mipetrapetraka tany io, sady mila fahazarana izany. Fa indry izany mieritreritra hoe firy taona tsy nitanangady tsony. Dia tsy havita tsony aho. Izany izy ny teny alahy hoe tsy miasa elahy e. Fa mba miasa asa kely amin'ny fotsiny aloha. Eo aloha andramana e. Rehefa tena tsy mahavita ve za tsy hampindry ihany. Atoky asa tany vela? Akoratsinonako. Rehefa ohatra tsy mahavita miasa tany tsony aho dia miasa amin'ny Rhys James. Dina zao mampiseho atao amin'izany. Malailo anazy lesy aho. Zay indray nareo. Vao maheno ny anaran'i James zany dia ohatran'ny akoho voakapoka ohatran'io. Efa ela ny James ny sitako e. Iny vao tonga tany iny dia lasa indray. Tsy efa zava-dehibe ve aloha fahatongavany tamin'iny. James anela siny. Aiza nahafantaralany zavatra mbola ao ataony aho. Zany efa mino a. Fa matoa izy nakany dia tsy hanadalandry fotsiny izy. Ary izy tsy andany lera mihitsiny. Tsy hitako hoe inona ny tombotsoany amin'izany moa. Raha ilay James fantatro a, tsy manao an'izany iny. Dia azo lahantoka izany. Rehefa niteny aloha izy hoe hiverina dia mba hain'olo izy mitindray mitoraka ity. Dia miandry anazy izany azo ataoko iny. Sady tsy mety amin'ny fahasalamandry izao. Malahelo foana. Dika bevoky e. Na io zaza io ary tsy mety amin'izao tsony.
volana raha vao niona taminao indray taorian'ny faharavan'ny fiarahantsika tampoka tany ambanivohitra dia niandrandra ny lanitra ary nisaotra n'ilay pahary. Ny amafy izany fientanam-poko izany tamin'ny nanekenao anaraka hanorina fiainam-baovao. Tiako ianao ary nitehiriziko tato-poko izany na dia tsy nifanatry tafatsika nandritra ny taona maro. Ankehitriny nefa dia ravy io vai ampitita ao anatiko io. Ravan'ny fahadisom-panantenana sy fahakiviana tamin'ny nalalako fa niaraka tamin'ny James ianao. Miala tsiny ary volana, miala tsiny fa tsy zakako ny mieritreritra ny zavatra vitan'ny James taminao. Niezaka ihany nanamboatra ny saiko satria efa nanazava ianao ary haiko fa tsy sitraponao ilay izy. Saingy sarotra ho ny andefitra ny ambim-poko ny amin'ny James izay nijoro fahavaloko hatramin'izay nefa mbola namiraviranao ihany koa. Andeha volana, andeha koa veloma mandrakizay, imbalo ty ianao. Efa hitan'izay amin'ny ve ilay olona nijereny seta? Efa ny izay ka. Tena nahoana sy ny tany ny lamina. Somary memenona kely amba izany hoe ny lamina ihany aloha ny farany. Hay kosa tsara izany. Fa hono hoe mba manahoana izao momba an'ilay fikarakarana an'ilay fitsaboana anareo? Inona aby ny zavatra hoe mbola tokony ataontsika? Makasika ny taratasy indray aloha dia miandry an'ilay valina analizany amin'ny hopitaly tsika io satria ireny taratasy ireny manko nafahantsika amin'ny fikarakarana an'ilay fitsaboana ny velany. Fa tsy vita eto ngasa ny fitsaboana izany. Hay tsy maintsy makany ivelany izany mba tsy vita eto toerana. Fa za kosa angamba mino fa mety mba tsy mahanitra ela amin'ny vala izany analizy izany. Eo mihitsy izao somary ohatra mampisalasala kely anazy satria tsy anankiray ihany ilay analizy nataontsika fa somary maromaro ihany. Izany ve? Efa nazavainy dokotera reny daholo ange ilay izy. Efa milamina ilay izy fa ilay pitsopitsony kely sisa mila fatara. Sao dia hoe mbola mangatakandro be izany fa ny fahasalamana reny efa vonjy-aina ihany. Makasika ny fahasalamako tokony tsy misy atahoranareo mihitsy fa dokotera efa niteny hoe anara-maso azy mba handeha antsika. Eny tsara aloha rehefa hoe mba misy an'izay. Fa tokony hijery hôtely tsy lavitry ny hôpitaly tsika. Sao dia sanatria misy urgence dia sahirana eo. Mba ialana amin'ny embouteillage koa. Ka zao ary. Ve ahoana? Manana sosikevitra raha ohatra hoe mety aminareo. Tsy haiko na mety na tsy. Aleo any amin'ny hôtelin'ny Ratsarasaka no mipetraka aloha mandrapafita an'izay zavatra atao. Ahoana tsara hoe ry James? Izany verset tsy anahirana. Tsy maninona izany e. Zavatra efa inaly le zanaka ratsara iny any amin'ny tantanan'ny hôtely amin'izao. Tsy haiko aloha ny hevitra misy ramanana fa za manokana aloha tsy resy lahatra amin'izany. Tsisy maninona izany e. Zavatra inaly le zanaka ratsara anie no tantanan'ny hôtely amin'izao e. Ain'isay ihany manko ngara tsara zaka. Tsy hamenatra azy mihitsy ny nametraka olona mody azo nitokisany eo. Sady zanon'ala izany koa tsy fantatra hoe azo antoka sa tsy azo antoka. Olona azo itokisana tsara izany. Andro fantatro tsara. Ary mbola io naly io koa ny anisan'ny torokany ratsara zaka io. Tena aleo mailo ihany James. Raha fantatra tsara zaka ke hoe raha manana ny raintsy tsy mahamenatra azy mihitsy ny hamonana io e. Tena marina izany tenen'ny rehetra izany. Alao mailo foana tsika fa sao dia tafity eo indray za voarendrika. Resao tsara mihitsy aloha ilay naly dia hita eo ihany izay toerana ka. Izay indrindra manko. Bien ariko. Izay izany.
efa vonina be ie enao mihitsy isany andrasako ahoana ke mahafinaritra mihitsy mahita niendrika eo mba faly ohatran'izao ry volana ahoana mihitsy ny moa zany tsy ho faly anana mifafahako amin'izay nge za zao hoe sady mba miaraka amin'ny olo tiako eny sady efa tratrako nge ny olon-dratsy mino fa milamina daholo amin'izay ny fiainan'ny olona rehetra manomboka zao za mihitsy tsara resaka mpifankaty ay ve naly e ahoana mihitsy sambasamby raha mba nahita ny volana miramira netrika tahaka izao ka jery sao dia ataonary fa olona sampona ary any tsy hay miramira aizay kosa nareo mampomeka mbola alahelo anay ianao rehefa tsy mahita natsony tray fa ngakosa nareo kely dia tsy akaty tsony kosa hita ho mbola makaty izay ka na dia hoe sakafo fotsiny arany zay nge hoay fa zao volana tia ny karaha manao zay tsy azonao tany amin'ny raha tsara zakatramo izay ataoko hoe tsy ampy iny fa ataoko kosa ngamba hoe feno kosa naoka tsy afaka mandraniny zara mbola nanandra tsara zakapetabeko aza manao an'io volana iza moa tsy nafantatra fa be dia be ny zavatra tsy rary nataonina tsara zakataponao teto raha izy ty fa vokatra ny foko satra betsaka re dia hotahin'andriamanitra ny naly dia ho ambinina amin'izay rehetrarehetra tao dia indre tsara nga zaho maditraka eny tsy manina zany tsisy fisaorana fa mirary soanareo rokely any koa dia fitasoa amin'izay rehetra tao dia ho tanteraka daholo ane fikasanareo rehetrarehetra misaotra betsaka rinaly dia raha misy zavatra mety lanilany na ohatran'izany dia afaka mifampiantso antsika vonina ny fanampy amin'izay afaka hifanampiana foana izay dia izay indray no fomba vaovao hoe tsika mba mihinana ny fomba fiasa manomboka izao mezaka foana tsika ampiroborobo ny asa zay efa nataontsika hatramin'izay fa manatsara tsika mba ho tombontsoa iraisantsika rehetrarehetra ao azafady hoe ny zavatra niraisanao mba jereko izy daholo rao ia petraha tena betsaka izy zany be lehibe ny asa miandry atsika ato raha misy fanontaniana tianareo apetraka dia fotoanan'izao misaotra anao aloha izay fa mbola afaka nan'ny asana dia hoe nisy ara ny olana setrainy orinasa ankehitriny fa manitikitika anay dia hoe ahoana moa zany ny karaha manay mbola tsy voaloatra amin'izay sa hoe fa nalevina niatraka tamin'ny tantara misy oratsara ie tena tsara be le fanontaniana ary manitikitika rehetra mihitsy zao zay dia inona ny tianareo alevina miaraka amin'ny raha tsara ny karahamanareo sa ho aloha ihany eny ny karahamanareo zay tsy voarainareo hatramin'izay dia ho ezahako zany mba efaina tsy kelikely dia mbola toky ihany koa no meko anareo fa tsy hitovy amin'ny fomba fitantarana teo aloha ny tantarako an'ity orinasa ity manomboka zao aiza kosa eny
fa za aloha tsy andrina hitanareo zavatra anankiray angatahako aminareo koa dia zao aza sina elanelana be eo amintsika fa manjary mampisy fisarahana eo amintsika zay dia tsy mampandroso ny asa zay ataontsika marina mihitsy zany misaotra indrindra sefo eny ara tsisy fanontaniana tso ve koatran'izay ay raha ohaka tsisy tsony dia aloha zany samy mamonjy ny asany amin'izay ao miasa tsara daholy a fa ino ty ataonao rinaly a fa maninona ny indray a sa ve tsy mety ny fomba fitondraka ny tiorinasy ty indray tsy izany mihitsy ny tiako teneny mba ahoana moa ny anarahanao ny fianaranao sady tatana n'ity hotely ity amin'izay indray mbola misy zavatra hafa indray koa mbola ho atao neny a aza matahotra nefa efa misy paikady hitondraka an'izany fa aza matahotra fa milamina daholo zany omenao toko be mihitsy mantsy ny reto mpiasa reto fa zavatra tsy fantatrao a taoriana andrena fiaramaizina andra tsara zaky reny dia niena be ny olona miditra atao amin'ny hotel amin'izay koa mbola nainoany zareo manao aferana ataovy izy fa inona moa zany nadirany hotely zay tantaniko amin'izany e zany hoe tsy ampitovy fitantananao tamin'ny andro olona tsara zaka mihitsy akory e naly a ny eritreritrao manao an'izany fa ny olona tsy hamena tsiny amin'ny fijeriny mihitsy satria hainy ty hoe ray manonjy dia inona ara ny eritreritry neny e ahoana zany no atao tsotra fotsiny anay ranjalanjao ny zavatra atao sao dia mifotsodro eny rery mpanolo-tsaina matanjaka eny soena aloha fa nisy any eny teto mba nolo-tsaina ao raha tsy zany tena maka angely ny tantana orinasy ty e jereo fa ty listana asa be dehibe ato ty zany ange mahatonga namana mpampianatra anao e io ilay asa ho asainao dia izay fanarahantsika izay ny karama mety aminao mety ka ataovy tsara ary ny asa zay any an-trano ianao maka ny karamanao rehefa avy eo ilay fanarahantsika io azokoa io sady asa tany zany tsy vita laso zany fa manino marija le ty ie dia raha marita dia manino olona efa zatra mipetrapetraka tany sady mila fahazarana zany fa indri zany mieritreritra hoe firitaona tsy nitanangady tsony dia tsy havita tsony a zany isy ny tena lahy hoe tsy miasa elahy e fa mba miasa asa kely amin'ny fosiny aloha reo aloha andramany rehefa tena tsy mahavita ve za tsy ampindry atiky asa tany vela kirahatsinona rehefa ohatra tsy mahavita miasa tany tsony a dia miasa amin'ny Rhys James
ina zao mampisy atao am'izany malailo anazy le sia zay ndray nareo vao maheno ny anarany James zany dia ohatrany akoho voakapoka ohatran'io efa elany James any sitako iny vao tonga tany iny dia lasa ndray tsy efa zava-dehibe ve aloha fahatongavany tamin'iny James any ela siny aiza nafatarana ny zavatra mbola ao ataony any zany efa mino fa matoy izy nakany dia tsy hanadalandre fotsiny izy ary izy tsy andany lera mihitsiny tsy tako hoe inona ny tombotsoany amin'izany raha le James fantatro tsy manao an'izany dia azo lantoka zany rehefa nyteny aloha izy hoe iverina dia mba imaloha izy mitindry mitoraka ty mety amiko daholo izay asa rehetra misy ao receptionniste fa izay asa rehetra tsisy mavita ao ampiasana dia za daholo ny asain'le patron-nay manao anazy dia izay ny landro tao tena marina raha mise misy olana le orinasa ny asako dia tsisy patron ntsony ao zany dia tsy nahazo ninina mihitsy ny tokony nahary ary tsy nahazo ninina hoana moa zay azafady ohatra hoe andany ty dia chômage misy an'izany ake ny orinasa ino zany rehefa miala ny orinasa lena voaroaka dia mahazo préavis avantage ndry tsy nahazo ninina mihitsiny a zany angera mise mampatonga na mipopopo mitady asa ohatr'izao e balaelo zany bon misy azoko ataondre any ohatraka mifanaraka tsara tsika sindra mifanaraka amin'ny karama ao anatiny zany mba fanakiandre zava-dehibe manaiky atokoko amin'izay asa rehetrarehetra mpaneovinao anay eo zao re tokony miasa rehetrarehetra ndre toko assistant particulièreko fa ohatrany ao anakoza ny asa zany zany keka mbola tsy nanao an'izany asa zany mihitsy e voalohany mipetraka tsy tika miasa rehetrarehetra tsy zany tokony atsika sindre aindry foa zany asa zany fa miaraka ampindre miaraka aminao ahoana fa tsy tadasa fa nale andria ty e eny e hitady asa mihitsy ny aleko aty fa le asanao angera mise ohatry ny asa hafahafa be zany e so kia ndry sady tsara bika tsara tare manentona be anahako tena vomaika tsy azoko raha miaraka amiko mivomoka ndray zay mampahory indre tena miala tsy indrindra tompoko fa hitady asa ny aleko aty fa tsy vary tena za kosa ke tsy niteny zany a tiako fotsiny ndre sotra betsaka ary fa nafinahitra le mitatatafa miaraka taminao fa tsy mety ana le asanao azafady raha misy azafady indrindra
Volana. Manao ahoana aly? Salama. Toa tonga tsy nampilaza. Ie. Tsy lalako mihitsy ny taty. Fa saingy ny teren'ny zava-misy dia tsy maintsy mandalo. Ay, ary aizimbalo. Laso izy journaly. Tsy azoko fa lasaiza. Nandiso fanantenana azy ny aho dia naleo ny nandeha. Taratasy sisany napetrany teo amiko. Fa ahoana fa nisy inona? Fa inona ny olana? Tsisy olana. Fa ny tantaraiko tapatsorana taminazy namira Friend James anahy dia izany no tena tsy zakany. Aiko ve nisy an'izany? Nefa ny ange zany zavatra efa ela be. Raha tena te handrimbalo dia tsy namela ndry irery ohatr'izao. Sa fa nahinindrila izy? Iza koa ny anao fananinana an'izany. Fa mieritreritra ny James mihitsy no tena tsy zakany saina. Mampalahelo koa zany. Za tinga ambandronaly tena olom-bohozona mihitsy. Tsy misy olona voahozana zany Volana. Manana foana fanantenana eo amin'ny fiainana. Ka iza tsony moa ny olona antenaiko eo. Ray aman-dreniko ary tsy hita. Ny olona mba natenaiko teo amin'ny fiainana nandao anahy. Ka ny fahafahany teo ambany zokandra tsara zakaka. Nga zany zavatra kely amindry. Zao ndry afaka manorina fiainam-baovao tsara amin'izay. Efa tapidalaka le ary naly. Tsy hitako tsony hoe aiza ny asiako an'ireto tongotro roa reto. Aza mora manary toko ohatr'izany ho andry. Zange efa niezaka mitady asa ihany. Fa toa ohatry ny tady ny tombotsoany sy misy zavatra kendrekendren'ny mpampiasa anahy fotsiny aminao. Dina zany zao tena tonga andria tio. Naika hoe angavy anao ary mba mety. Aleo zany mba hiferina hiasa ato raha tsy maninona. Tsy maninona fa mety zany. Za io reny zao dia hivoaka mihitsy hitady olona réceptionniste ato e. Saingy ndry zao tonga ara-potoana tsara mihitsy dia iza tsy moa zany dia tiavika fa aleo atao ndry ilay isa tsy mety zay. Tena mety. Misaotra betsaka naly. Tena tsy ho voavaliko izao zavatra ataonao anahy izao. Sady tsisy fisaorana koa tsisy avaly. Fa izao aleo réceptionniste ihany natao ndry fa tsy manao asa be taloha le mitovy le tamin'ny androna tsara zakareny ndry. Tsy maninona ka. Dia mbola misaotra betsaka anao patron kely. Sy ty volana ty koa be ihany anjo. Fa izao ataovy tsara fotsiny ny asa. Dia andao atoroko andry birao misy andry. Fa tsy mitovy le taloha tsony mantsy. Ndao? Tonga zany dia miasa. Ray, sa mbola ianahana ve? Mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy sedraina fa mila mahery mila mitraky anao